Vaovao hafa tanteraka kosa indray nijery fotony ny asa izay no tanterahana any amin'ny 12 kilometatra tsy idirana ny distrika ny Marvoay ny ministra ny asa vaventy Andriamatoa Eric Razafimandimby ny farany herinandro lasa teo na dia ny ampahany amin'ny asa ihany aza ny vita amavelombolo ny firosoana ao anatin'izany araka ity tatim-panazavana ity. Fitopolo isan-jato ny asa fanamboaran-dalana any amin'ny 12 kilometatra tsy idiranao amin'ny distrika ny Marvoay no vita hatreto. Raha tokony efa bolana no anaovana izany dia fantatra fa ho vita alohan'ny fotoana ny asa. Fa matsimbola avy amin'ny fer na ny fond d'entretien routier no nanatanterahana ity fanamboaran-dalana ity. Nijery fotony ny fizotry ny asa ny ministry ny asa vaventy Eric Razafimandimby ny farany herinandro lasa teo. Izy ity dia anisan'ny promesse n'Andriamatoa filoha. Izy ity moa zany mizara anankitelo le section natao. Dia ny asa natao anatiny dia fanaovana asa lalana tanteraka mihitsy. Namboarina ny fondation, namboarina ny couche de base, dia nanao ny couche de roulement. Vao tamin'ny herinandro teo dia nampanantena koa n'Andriamatoa filoha tohizana lizy. Dia mbola nanampy vola kely indray zany zay eo amin'ny 600 millions d'ariary mba ahafahana miroso le asa. Tonga eto zay androany mijery indray mbola misy tsampy izy fa andolo tohizantsika le asa rehefa avy eo manampy tsikelikely. Manoloana ny fahavitan'ny asa dia faly ireo mpampiasa ny lalana amin'ny vokatsoa maro azon'izy ireo amin'izany. Amin'izao fotoana zao faly ary ravo azoany lalana vita satria hatramin'izay zay mandeha Marvoay adiny roa adiny ray sasany io lalana 12 kilometra io. Nefa amin'izao zaraka zao fa maro mihitsy amin'izao fotoana zao zao manao hoe 10 minutes na 15 minutes dia efa tonga tany Marvoay tsy ela dia efa tafavily eto amin'ny tolany amin'ny diritsio. Nambaran'Andriamatoa ministra tamin'izany fandalovana tany an-toerana izany koa fa anomboka amin'ny volana ambony ny fivorian'ireo direction interrégionale manerana ny nosy mahakasika ny fanamboarana ny lalana ao an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Hojerena manokana amin'izany ny tedi-bola azo ampiasaina mahakasika ny fanamboaran-dalana ao amin'ny tampon-tanàna io.